araka ny nambaratsika tena mpanao ny fandarana dia manana vahintsika mety ity dia zareo ny federasion malagasy ny taranja karate izany satria dia manana hetsika goavana izy ireo ho tanterahana mity voalohany volana oktobra ity tonga eto amin'ny fandaratsika raha ny androany alina ity ny filohalefitra izany federasion izany andry matao lamina abotsaraty miala-panao miarahapatsika rehetra miara-panao ia eto ihany koa eto amin'ny akaviaka eto ny tare teknika nasionaly randre anjoary roger izay efa patetika tonga eto amintsika ihany moa sady vahiny ihany izy ny tompotrano miarabanao akeo dia ty ihany miarabanao toko dia miarabanao pijery rehetra ia andry matofoloa vaovao entinareo vanivon'ny karate dia ny fahatongavany Rafael Ortega indray eto amintsika amin'ity volana oktobra ity ia marina tokoa zay izy io moa dia tafiditra anatin'ny hetsiky ny fédération miasa zay atao zany amin'ity taom-pilalevana efatra ambin'ny folo sy roa arivo ity dia taorian'ny fananam-pirenena zay natao tamin'ny mahajanga zany dia ity indray ny hetsika manaraka dia ny fanafarana ny expert international Rafael Ortega izay mitondra fiofanana ny telo sy ny efatra ny volana oktobra ho avy zao ary izany dia mahakasika ny lafiny ara teknika sy ny amin'ny fitsarana ny fananana ny taranja karate zany izy zany no afaka andry-anjara amin'ity stage fiofanana zay tarian'ity ny mpikatroka nasana indrindrandrindra izy io ny mpikatroka karate rehetra izay lina amin'izay lafiny ara teknika zay fantatra fa mankafy ny taranja karate tokoa isika malagasy betsaka ireo mpikatroka manerana anosika dia nasana n'ireo mpikatroka rehetra tsy akanavaka ny fanatrehana an'izao tsy isan'andro tsika no mandray manam-pahaizana iraisam-pirenena eo amin'ny lafiny ara teknika sy ny eo amin'ny fitsipika fitsarana lalay toy zao ka dia zavatra zay tokony araretina tokoa zany ny fandalovany manam-pahaizana zay mariana fa sady ao anatin'ny fédération mondiale izy no ihany koa ny fédération européenne amin'izay lafina teknika sy arbitrage zay zay indrindra sika mitapaka tsaka dia tiana na vice président no amala an'izay hoe izy marina moa zany Rafael Ortega raha ho an'ireo tsy mbola malala tsara azy raha fitotsinana hoe ny palmarès zany sy ny hoe fahaizana marina tokoa zany andriamato Rafael Ortega moa dia fitandana karate izy zao ary raha fitopitina marina dia fa tompon-daka ny sesisesy izy tany Frantsa tany Europe ary koa teo amin'ny sehatra RSAPR zany hoe am'resaka eran'izao tontolo zao zany ary amin'izao fotoana zany isan'ny olombe tokoa izy eo amin'ny lafiny teknisy ny fitsarana ny arbitrage satria dia membre commission ny arbitrage fédération mondiale izy tonga zany koa dia mpikarana amin'ny commission ny arbitrage amin'ny fédération européenne karate izy ny fédération de France dia anisy efa izy no isan'ny le pays lila no misehatra zay arbitrage zay ka zay natao nanaovana azy hoe olombe tokoa izy io ary ekena fa mino fa izy misy efa itaza satria efa tamin'ny 2000 izy nandalo teto tamin'ny taona roa io sy tamin'ny 2007 koa fa izy tamin'ireny lalao nosy reo zany fantelo zao andalo eto zao somary efa zany hoe 2007 no jerena fa zany hoe zoko zany izy fa afaka mandalo ndray satria fédération io tsy afaka makamaka olo-poana fa tsy maintsy olona eo misehatra officiel sy ara-dalàna no valaina ary zay koa moa dia anisan'ny manesy mampiseho ny fiarahan'ny fédération karate eto Madagasikara fiaraha-miasa amin'ny fédération mondiale zay tsy tonga toko foana tsy misy marina ny fiaraha-miasa matotra ary izy moa dia avy any fédération mondiale mihitsy no manisa mandefa azy mandeha mandateraka amin'izao fifanana sy fampifanana eto amintsika zao zay marina atao amin'ny 3 oktobra sy 5 oktobra moa zany somasy sabotsy ho avy izao zay indrindra amina olombe zay izy fitenareo ho ampy ve io telo roa andro telo sy ny faefatra oktobra io amin'ny fizarana ndraiky efa sy ny fahaizan'izay rehefa amin'ny tontolon'ny lafiny teknika sy ny fitsarana ty taranja ity zay izy moa dia isan'ny olona efa maty aminy raha marina tokoa ny tenana manatany fa izy isan'ny olona ataoko hoe feno foana ny fandara-potoana dia mba miangavy malomba io somasy sabotsy io
zany tentena matany izy ary tsy atora am'izany mihitsy satria tsy vovoana izy manao an'izao ary tsy favoany fampifarana tahaka izao e dia inona sy aterena fa zavatra hofeno mpitainao ary raha tsy vitan'izany fa ataoko hoe fa maposindolo ohatra vao mitendrena izy dafa mety mipetraka tsara ao-tsaina sy fatany tsara be daholo. Izavary no afaka indray anjara mety fifanantia oferana aloha koa fa misy an'ireo olona ankizy izay afaka andray an'izay fifanana avy amin'ny Raphaël zay. Le zany araka ny tenin'ny folo teo dia tsy hoferana mihitsy satria zavatra tsara fantatra dia ny faninanana tsy misy raha tsy misy ny arbitre mpitsara zany ary ny arbitre nefa raha tsy mahavoa dia manjary manerana ihany koa dia tsara zany mahafantatra sy manana fanana mikasika an'izy daholo misy mantsy manana fanana fa mety hoe tsy felona manjavozavo na tsy mahafolaka tsara ny fahalalana dia ohatsy zany mba tiana hoe ararotina sy araka ny fitena zay hoe tena potserina hatramin'ny farana misy tahaka ny voasary makirana ny fahalalana lerangaha io araka sy azo atao dia mba samy mahazo tandrifa sy mahazo tokony ho azony daholo ka io raha tsisy fepetrana tsisy feraferana zany na io fa dia mitsara io dia mpitratroka rehetrarehetra indrindra ireo ny mpitsara na hoe mpifanao mpitsara indrindra koa fa ny mpitratroka reny tsy maintsy mahay fitsipitra fa raha zany manao foana dia toaka zany ny tompon'andraikitra ara-teknika any amin'ny mpilova sy ny salina sy ny fikambana rehetra reny dia mba am'izay mba samy mazava ho any rehetrarehetra dia samy mahay dia samy tsisy ninona raha vao tsy mazava mantsy raha tsy haiko ny fitsipy dia matetika mampisy olana kely sy tsy fankazo hevitra. Zay rehetra amin'ny lafiny fitsarana tamintsika ity azahoaizana hoe avy lazanako hoe avy teknika ny azy zany mpitsara malagasy raha ohatra hoe varotsika mitaranjava zao ohatra ny matofoloha hoe misy ireo mpitsara malagasy izay mandray anjara amina fifananana continentaly ohatra hoe mitsarana amin'ny fifananana continentaly ohatra na iresam-pirenena mihitsy misy an'izay hoe eo amin'ny taranjakarate ny mpitsara malagasy ny taranjakarate ity. Ia namafy an'izay ny palais technique national izay manana no teneny tokoa amin'izay lafin'izay fa izy io dia isan'ny zavatra inasony fédération malagasy ny taranjakarate do ny fanifanana tsy ara-teknika fotsiny fa indrindra koa amin'ny lafiny ara-pitsipika izay dia anankiray amin'izay zany ankoatra amin'ny fanifanana izay atao elan'elan'elan'ny top lalaovana dia isaky ny championnat national dia tsy adino mihitsy ny fanifanana ara-teknika na eo amin'ny combat zany na ihany koa eo amin'ny kata dia fanifanana an'ireo mpitsara dia ohatra amin'ny tamin'ny farany teo moa zany dia tsy diso anjara izay nandray anjara tamin'ny fananam-pirenena na izay natao tamin'ny Mahajanga fa dia nisy fanifanana ara-teknika dia misy fanalana fanadinana ihany koa ny amin'ireo izay mpitsara na eo anivon'ny section ligue ary eo anivon'ny national fa manana ambara amin'izay koa ny DTN indrindra no amin'ny lafiny iraisam-pirenena. Marina tokoa zany maneraka afantena hoe manana mpitsara eo amin'ny lafiny espoir izy tsika malagasy eo amin'ny sehatra karate dia misy tokoa dia nitansana voalohany zany mandeha andreo matofoloha izy nisan'ny mpitsara espoir voalohany dia ny tena mpizoloha dia nisan'ny mpitsara iraisam-pirenena dia tsika koa manana andreo mpitsara ataoko hoe mpitsara national zany mafiteny azy dia koa misy mpitsara amin'ny sehatry ny ligue dia misy mpitsara eo amin'ny sehatry ny section zay marina fa mpitsara ny resaka le adiny amin'ireo dia hafa aloha mpitsara le ataosia ara-teknika le kata samy hafa izy samy manana ny fitsipitra ny tsirairay avy lo any dia samy miavaka koa zany mpitsara le adiny amin'ireo sy ny adiny kata zay ohatra hoe ny filoha nisan'ny voalohany indrindra mpitsara isam-pirenena ary izy koa tiana tsirina dia matoa mitsara fifandraisana eo amin'ny sehatry ny fédération mondiale io dia izy anisan'ny mpikambana feno anatin'io commission technique mondiale ary koa mbola filoha-hevitra ao amin'ny fédération africaine io FAC union des fédérations africaines de karaté ary izy koa hatramin'izao izy mbola fondateur ny président fondateur ny ty amin'izao site zay mbola tsy foana hatramin'izao ka eo mihitsy no namafisina foana hoe
araka ny teny flotio misy foana ny fifanana sy ny fanaovana koa ny fanadinana afana miakatra n'le dingana satria misy dingana foana le izy ohatrany sehatra rehetra any misy fanadinana dia miakatra karaty zay koa na amin'ny fitsarana dia nefa rano moa ny amin'ny sehatra resapirenena laza ny matovitra teo mbola amarantsika ny faresaka rehefa avy eo ny mikasika an'ity histoire ity fa laza ny matovitra teo hoe misy ny vitosana tsara ny fifananam-pirenena tany Mahajanga ino ny zavatra soana mandritra izay fifananam-pirenena izay ny azotsoana aloha dia hoe taranja miaina ny taranja karate taranja miaina io a akafizin'ny mpitratrika io ary hita avy amin'ny fananam-pirenena tao zany fa dia manana ny mpitratrika tsika zay voalohany aloha makafy azy ary manana ny avo teknika zay mety aoentina ahafahana miatrika an'ireo zay fananana zany zay ho avy ny totosa somatsara ny fananam-pirenena atao tao Mahajanga dia nahitana fandraisana anjara amin'ireo liga manerana ny fatra zay ny averina foana hoe ny politika ny fédération malagasy ny karaté do dia fanapariana sy indrindra fampitoviana leta ny mpitratroka sy ny mpakafy ny taranja karaté do manerana nosy tany Mahajanga tamin'izay ary ny manaraka zao zany dia araka ny tapaka teo amin'ny assemblée générale dia anosy no anaovana fananam-pirenena amin'ny 2024 zay zany no anaova koa ny aina ary manerana nosy ny taranja karaté do dia nahitana taratra zany fakafizan'ny mpitratroka rehetra zany ny fahavitan'ny fananam-pirenena iny orinan'ity fifananarana amin'ny Raphaël Ortega iny andreny mamaraparana ny taona ihany koa sika efa inona no ao amaranana sy ny fandaram-potoana manaraka ho an'ny fédération marina misy ny fanontanianao somary toizeny ny tenin'ny Andriamatovolo teo amin'ny fiasana mangina tao fédération satria ankoatran'ny asa atao dia miasa mangina mihitsy marina mihitsy zany tsy andry mpanao gazety foana fo fa eo ny misy zao entraînement iraisana entraînement fédéral le isakalaka misy ao amin'ny ANS ankoatran'izay koa dia misy rehefa tsy dia paritra zay ataony ao amin'ny direction internationale koa ohatra tany foana ny raha tsy vazavazan'ny tany aloatra vatovato fitovinany sy ny tsy matsinana an'ireny ary koa ny tamin'ny Mahajanga boeny dia efa nisy faran'izay dia tsy azo tsitsiniavana koa fa fédération dia anisan'ny mampanao amin'ny ataontsika hoe fifana sy fampahafantarana zany amin'ny resaka médecine sportive zay sy ny dokotera manam-pahalalana sy zay efa matanina amin'izany zay tsy adinona foana fa izaka misy ny championnat national na misy ny fotoana tokony azy ataony foana zany misy ataona faravaratsy ny indroa na faravaratsy ndray mandeha fa tsy vita ny indroa zay tahaka ny sotany Mahajanga teo ohatrohatry zay mantsy no za ataona hoe miasa mangina tsy mipetrapotsina fa manao any tokoa dia reo resaka teo ny vinavina manaraka dia io zay dia tsy miala amin'ny programme ny 2024 zao zao dia miandrandra ny andeha amin'ny iny disy tao fifanana resapirenena amin'ny championnat du monde zay atao any Brême any Allemagne any amin'ny volana novembre any firona lefatsika io zao aloha raha tomba maso zaka hatramin'izao dia mety eo amin'ny telo eo ankoatran'izay ankizy efa mipetraka any fa io koa moa zany somary tantara mipetraka amin'ny fédération azay vovolavola eto dia lasa mira any pitim-bala dia andra izy nga izy rehefa lasa tsy mety hoe tsy mety misy ary vao mahita mahatsara zavatra mihitsy misy tombona azo ataon'izay tsy na dia amin'ny sehatra raha tsy resaka fa tsy ny sehatra fa avaty makany fotsiny izy mba efa akaiky any dia efa mba tonga dia azo ararotina amin'izay dia miakoatra an'izay koa dia misy koa zany anatin'ny programme-ny efatra amby folo sy roa arivo any dia eo koa ny Open de Paris any amin'ny volana janvier foana fanaovana izy io ka zay no atsipy ararotina any eto no miandandra ny fanjakana ministera mba hanao zay azo atao ahafahana manateraka an'izany vina izany satria zary tsara tsarona koa sy tsara fantatra dia zao hoe ny efa amin'ny fifanana isam-pirenena tahaka andreny dia misy ny le ataontsika hoe faninanana tena faninanana
fa ito fitarakarana zay rahantsika ty mba miresaka teknisiana sy ny arbitrage ao koa ny fanaovana mix sy ny fikarana diana ambonimbony na hoan'ny mpitsara indrindrindra fa hoan'ny leo mpanazatra satria rehefa mandeha amin'indrindra tsy ekendrareo tsony ny mpanazatra fotsifotsy avao tsy maintsy olona manana ataontsika manana certificat zay tsara hoe ny anambara ety fa tsika Madagasikara dia manana ataontsika mpanazatra officiel anankiroa eo misehatra ny ataontsika fédération mondiale zay zazava zao zany mila kirakaina daholo zany na ny mpikatroka na ny mpitsara na ny technicien na ny fanasara na ny mpanazatra na ny mpitondra ihany koa satria amin'ireo fiseritra ihany koa zany amin'ity zao dia misy ny congrès zay ahafahan'ireo mpitarika sy mpitondra mpitatana ny fédération mandray fanapahan-kevitra zay tadiavin'ny fobe eo amin'ny fédération resam-pirenena ka dia zay zavatra zay zany zavatra tsara tokony voizina hoe tokony iarahana karakaraina na mpikatroka na mpitechnician na mpitondra zay zany ny tena tsara pitsaka mihitsy fa tsy hoe mandeha misingany mandeha ila fotsiny manjara zay mandeha ila ohatrany kiraro mipenina sy menangasy any zay zany manazambara to amarana anazy Andriamatoa Filoha nofitina ry ve ny fisotrany ity hoe rovina aiza ny fisoratana anarana ho an'ity fifana irana misy Rafael Ortega ny 7 Octobre ity araka zany dia ny maraina zany ny andron'ny fifanana amin'ny palais des sports tsy mahamasina no andraisana amin'ireo zay mpandray anjara dia amin'izay zany no fisoratana anarana eo mo tiana marina fa ny mpikatroka zany dia manana ny passeport ara-dalàna sy ny indrindra ny timbre de licence zany amin'ny taona 4 tiana marina fa misy passeport zany zay fanoman'ny fédération amin'ny fotoanany fifananana io ho an'izay olona zay te anana an'izay zay mbola tsy manana moa zany dia misy passeport efa vonona zany ao azony rehetra laina miaraka amin'ny timbre de licence mifanaraka amin'izay eo mamasina amin'ny androny 7 volana Octobre zany no iandrasana ny tsika zay mpikatroka mpanazatra tsika zay tompona andraikitra amin'ny club isan-karazany sy ireo mpitsara lalao isan-karazany dia andrasana amin'ny fotoana io ary asaina mpitiavana asaina mpanajana mba anatrika ny fotoana io satria atao hoe indray mandeha ao anatin'ny taona maromaro tsika vao mahazo manampahaizana toy ny Rafael Ortega ka dia tsika anaterakira indray ve milaza hoe tsy hoahay dia efa dia anasana tsika rehetra io Andriamatoa Lamina Botsarady Filoha lefitry ny fédération sy ny Andriamatoa Randrianjaro Roger zay tale teknika nasionaly misaotra anareo antondra zay fanazavana zay teto amin'ny fandarana tamin'ny tianay ty amin'ny fahateloko hatramin'ny 4 volana Octobre zao zany isan'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolotsaina tsy mahamasina no anaovana izay fiofanana mikasika ny lafiny teknika sy ny fitsarana izay irana amin'ny manampaizana frantsay Rafael Ortega